Veloko bay Zay rery lanitro, tena mba miangatra Andriamanitra ary mamitiana. Nosy a, mahaiza miona fefa zao ny lahatra. Ahoana moa no inonako amin'izao rery mamitiana? Ny raintsika zao mihitsy no ndosan'ny fahafatesa. Tsy rariny. Nosy a, aza dia mifendrofendro ohatr'izao e. Tao anatin'ny fahoriana ohatra ny vita ihany satria nisy olona maro teo, fa rehefa voalevina amin'izay dada vao tena mafy amiko e, tsy tatiko ry mamitiana. Ka tsika anie tsy maintsy miaina ohatr'izao e, tsy afaka hanantena olona foana tsika. Aiza kosa ve efa lasa neny dia izao indray lasa koa dada. Ka Andriamanitra nihery Nosy ny mandahatra e, tsika zanak'olombelona tsy maintsy manaiky izay voatendriny. Mafy loatra ny fandaharan'Andriamanitra ary mamitiana, tena tsy vitako e, tsy vitako. Ka na dia mafy aza dia tsy maintsy manaiky tsika Nosy a. Areo mitony amin'izay moa e. Ahoana izao no avintsika senao? Inona ny ivelomantsika? Tena baraingo e, baraingo. Aza manany amin'izany ndre ianao e. Andriamanitra mahafantatra izay mahatsara sy mahamety atsika. Izao ve mahatsara atsika e? Fahoriana, fahafatesana, fifandaozana, izao mahatsara atsika. Nosy any zavatra rehetra ny miara-miasa so izay tian'Andriamanitra e. Mila manana fahatokina azy fotsiny tsika. Mba mivavaka ihany engetsika ary mamitiana e. Nanompo an'Andriamanitra ihany koa mazoto any misampana manao ny asa fanompoana any am-piangona, kanefa dia vitan'Andriamanitra mihitsy ve mahatonga antsika ho kamboty. Tena navelana ho kamboty tsika e. Lainga fotsiny ilay hoe tsy navelana ho kamboty izay. Aza mametsina an'Andriamanitra ohatr'izany ianao e. Izy ao efa manana lalana tsara izay hitondrana ny fiainantsika, dia matoa ao navelany hitranga dia fantany hoe zakantsika izao, sady mino hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ny fiainantsika koa ao e. Tingamitsika tsy hiantehatra be loatra amin'ny dada sy neny, fa tiantsika aleo tena sy hiantehatra bebe kokoa aminy. Eny e, soa fa io ianao mamitiana nadahako. Ianao sisa no hery itsoroka, fa raha izarery mety naleoko nitsoraka teny amin'ny ranony kopa na nanato tena tery amin'ny hazo. Naleoko mihitsy aza no hoan'ny voay e. Nosy ady sitrapon'Andriamanitra izany e. Aza dia mamofo ohatr'izany, manana fanantenana mandrakariva. Eto mbavaka loatsika e, mivavalo ianao mamitiana. Ndao ary, dia tsika araraka ivavaka. Andriamanitra, ny zavatra rehetra izay ataonao dia fantatray hoe mahasoa sy mahatsara anay. Eny fa na dia fahoriana aza ny lalovanay dia mino izay fa manana lalana ianao izay fa homaninao anay zandrikelinao. Dia ampitoeraty anatinay hatrany Jesosy ny fanantenana fiainao aminao. Aza vela hitanondrika foana izay fa ampitrakao ary ampaherezo indrindra fa tiana baviko ty. Aza vela moifo izy fa ataovy miankina tanteraka aminao. Ianao mihitsy no ampionina sy ampahery azy, ary indrindra melona indray ny fanantenanao anatiny.
ka tsy fantoka amin'izao fahoriana izay mandalo zao izy, fa hibanjina anao Jesosy Kristy sy ny fiainana tsara be efa homaninao. Dia mihitsy matoky izay fa tsy ahafoy na hasaraka anay ianao fa ombanay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. Misakisalo ry mamitiana. Tsisy andehanako mihitsy ianao. Nosy lalana malalaka be io fa ianao koa. Tongotra ireo mipahambana ohatra n'inona nefa ny olona mpiry-trano. Eo ary fa isan-ketsy mihitsy ahy e. Izay mihitsy. Ary nosy mintinga tsy andeha hivavaka e. Ohatra ny tsy mazoto ary mamitiana. Fa tsy mazoto ahoana koa e. Ka tsy mety fantoka mihitsy aho ary restory any am-piangonana aloha tsy andeha ka. Nosy aza manao an'izany ianao. Lasa manome fitoerana ho an'ny devolana ianao zao e. Ka ohatra ny kamokamo ako. Reseo mihitsy ny akamony e. Sady ohatra ny tsaroko foana ny toerany dada tao am-piangonana. Vao mahita an'iny aho dia mirotsaka ny ranomasoko. Indrindra moa fa mary an'ilay hira fanaon'iny. Sendra vao lahatra ao am-piangonana ao anatin'ny litorjia. Vao maheno hiram-pivavahana mihitsy aho dia efa ohatra ny hoe fahoriana e. Ohatra ny hoe hirapaty daholo izany hiram-pivavahana rehetrarehetra. Lehibe ary mamitiana. Nosy mino aza manao an'izany ho ahy ianao. Tsy teo any am-piangonana intsony ohatra ny mahatsiarotsiaro ilay teny amin'ny fasana foana. Zavatra efa lasa izany e. Tsy afaka hiverina intsony. Lasa sy fanadino. Ianao mety milamina dia milamina mifoha sainao fa ny ahy kosa tsy mety mitony ny fahatsiarovako. Zavatra mitovy izao ny ainantsika mianadahy e. Fa ny fahaizanao mandamina ny sainao ny fiantorahanao amin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe ahafahanao mandresy an'izany sakana rehetrarehetra petraka ao izany. Tsy vitako intsony ny hamindra ny tongotro any am-piangonana. Vao miditra amin'ny varavaram-piangonana raha teo dia mahatsiaro hoe teto napetraka ilay voninkazo. Inona daholo ry izany tsiaro ao anatinao izany ry mino e. Saratsy saratsy. Miody fa isika ihana indray. Izao no tsy mino teneniko anao aza mahatsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha fa Andriamanitra efa manomana izay tsara lavitra ao anao. Nandalo tamintsika ny fahoriana ekena hoe mafy tokoa izany kanefa raha hijanonao anaty fahoriana foana ny fiainanao ry mino tsy afaka ny androso mihitsy ianao e. Lasa jerena ety ianao mila ho isan'andro dia mitomany foana milaza ho matsiaro ny dada sy ny eny foana. Dia raha izany ny fiainana dia ho afaka ny androso ve ianao fa tsy hitorevaka eo foana. Misaotra irery mamitiana. Tena fampaherezana ho ahy tokoa ny teninao. Tompo mehoery andreseko an'ity akovinyity. Aza vela ho kivy atrakao ny lohako. Izay mihitsy ry nosy mino ary andeha miomana amin'izay fa sao dia tara eo tsika e. Mamitiana. Ahoana ry nosy? Tsy hainao ve ilay filazan-draharaha teo? Henoko mihitsy iny ka eo am-pieritrretana azy tsara mihitsy aho io. Tena ohatra mety amiko anie ilay fandehanan'ny ampitan'ny ranomasina ny tenenina teo e. Izaho koa mieritreritra n'izany mihitsy. Tsy aleo manao an'iny ary mamitiana. Tena mety aminao izany ka ao fahampiko ianao e. Tia fikarakarana ny taratasy rehetra no asa
aleo fa makany andinidininy tsara ho fantatra rehetra tsika rehefa miravy. Dia ahoana nefa raha be olona be mihitsy ny anao aniny? Zaho indray nosy mino amin'ilay manana fanahiana be. Ka ahoana moa ny tsy anahinako? Tsy voatery ho tafiditra sy voaray akory ah? Eny fa matokian'Andriamanitra dia apetra ho amin'ny fanahinao fa izy no atanteraka izay kasainao. Eny tokoa, apetraka amin'ny tompo, apetraka aminy no avy manontolo hoe saotra ary mamitiana. Ary mifantoha amin'izay amin'ny fivavahany rehefa mirava makany andinidininy tsara ho fantatra rehetra. Andriamanitra mamindrafo amiko, ataovy tafiditra amin'io fandehanan'ny mpitan-dranomasina io ah. Tena te hanadino ny lasa ratsy rehetra ka raha sitraka ao omeo ahy io. Ahoana sery mamitiana? Iavantsoa marina. Dia ahoana? Inona ny vaovao? Ny fahasoavan'ny tompo ryseha. Ny fahasoavan'Andriamanitra no natozo antsika. Marina izany ry Avantsoa. Fa ahoana aho raha tsy diso ny anabavon'ny seha moa naman'ilay tolotra nakany ampitan-dranomasina iny? Eny sery Avantsoa, teny eo am-pikarakarana ny taratasy ilaina rehetra mihitsy io. Eny vao manomboka moa izany. Zany zao aleo fa apeko nareo hikarakara ny taratasy. Tsika raha teo koa ny na mampirehetam-po mpianakavy ny finoana iray fiangonana na iray sapany. Mankasitraka indrindra ry sery Avantsoa. Sady zafirina amin'izay fa tena fanindriny nosy mino mihitsy ny ahazo an'io tolotra io. Aza matahotra hoe fa matokian'Andriamanitra sady efa misy olona fantatra mantsy hikarakara taratasy ka tsy misy atahorana. Ka sao dia mila vola be izany ry Avantsoa. Fantatry ihany nefa kamboty izay mianadahy. Efa antena hoe apeko nareo ry mamitiana. Aza atao mampanahy ny resaboly. Andriamanitra miahantsika ry seha. Tena mankasitraka be da be ry se fa iraka Andriamanitra nampianay mianadahy mihitsy seha. Vita ny anaran'io tsy maintsy lasy nosy mino. Tena apetraka mafy amin'ny tompo mihitsy ry se mba ho lasa amin'io izy dia misaotra sahady amin'izay efa ho ataony se rehetra ho tahin'Andriamanitra hatrany anisy. Inona ny mahiray ao amin'ny tompo tsisy tokony isaoranseny amin'izany. Izay tokony ataoko ihany no ataoko. Ary aza misalasala arseny amin'ny ho avy rehetra. Eto aho vonina nampianse foana. Misaotra ry Avantsoa, tena rahalahy tokoa se. Sery mamitiana fa aleo fanao fotoantsika raha-pitro. Eny azy. Tena tsy takatry ny saiko mihitsy rehetra mamitiana, tsy takatry ny saiko. Mahagaga loatra ao Andriamanitra izao nosy mino Ety vato aty andeha hisidina amin'iny abakabaky ny lanitra iny, nofinofiko hatr'izay. Mino fa tsy nahazo an'io tolotra io akory raha tsy kamboty oatra. Izay ny ilay fanoteneniko taminao ry nosy mino hoe Andriamanitra manana lalana hitondrana antsika dia lalana hitondra fiadanana izany fa tsy loza. 20 be izao ny olona te handeha amin'io na feno taratasy rehetra saingy izany tafiditra. Misaotra tompo misaotra anao fa tena tsy takatry ny saiko Ka ny fiasan'Andriamanitra mihitsy anery nosy mino no tsy takatry ny saintsika olombelona. Sany mihitsy. Misaotra anao ihany koa rehetra mamitiana. Misaotra anao ateo foana. Nefa dia malahelo anao indray
Izy saraka tsika mena da no sy mino lalana tsy maintsy aliantsika indray zao dia aza malaheloelo izany. mifanoratra sy mifampiantso foana tsika na mifanalavitra aza ary mamitiana. Ka izay mihitsy eo Tsy mifanadino ary etso fihingo izany anadamalalaoko izany. Etsy ary dia soavadia kiribavy dia endry tsara ny tanin'olona any Aza matahotra ary mamitiana. dia izao koa ankino amin'Andriamanitra foana ny fianandrinina inona miseho Sany mihitsy matokia azy hatrany. tena feno ny foko saingy tsy tena hoe hanome fitoerana ho an'ny alahelo aho fa hanome fitoerana ho amin'ny fifaliana kosa amin'ity ho avy mamirapiratra sokafantombo eto anatriako ity. Zay mamitiana zay. Izay ary soavadia tahin'ny tompo. Dia lasa ihany ty ilay anabaviko misaotra anao azy Jesosy fa noho ny fitiavana sy famindramponao no nahafahany tamin'iny tolotra iny dia mametraka feno ampelantananao ny fiainany ihany aza mahafoy azy ianao fa momba azy mandrakariva amin'izay ataony rehetra any dia feno fifaliana hatrany ny fiainany. Ianao no angatahako ampahery azy rehefa izy sendra mahatsiaro tampoka ny fiainanay iny. Mampitoera ao anatin'ny fifaliana fa aza vela ianao anatina alahelo foana izy. Mamitiana tonga tamintampoka izy zany Manahoana ary sery avantsoa somary nandalo kely taty amin'ny se fotsiny aka. Ka ahoana, inona ny vaovao? Lasa ihany nosimino? Isaorana an'Andriamanitra ry se fa efa lasa izy fa ny momba an'izay mihitsy nandalovako aty amin'ny se io. Hoan'izay misaotra tompo ry se noho ny valim-bavaka dia noho izany indrindra dia tonga mba hitondra fanomezana kely ho fisaorana ny se. Raha tsy teo koa mantsy ny fanampiany se dia mety tsy vita ireny taratasy ny nosiminy ireny. Voray rehefa fisaorana ary mamitiana fa aza dia misahirana. Tery se ny fanomezana kely avy aty amiko kely dia kely ihany fa mifomanolotra mameno azy. Mety hoe tsy dia makaiza loatra fa zany ve? Satria natolotry ampitiavana dia horaisiko ampitiavana zany. Ny tompony eo mba ny se mandrakariva ary avantsoa. Eny voaray ty fa zao misy asa ny sao dia mety amin'se. Zany very se? Asa momba n'inona le izy? Asa momba ny informatika le izy ao amin'ilay kapoakany se tsara. Zany very se? Tena valim-bavaka be amin'Andriamanitra hafa indray koa zany. Ka ohatriny ahoana ry se ny andinindiny makasika an'izany fa tena liana ao ary fa alefako WhatsApp amin'se. Ay mety zany se dia misaotra be dia be an'se mihitsy ry avantsoa. Tena havana tokoa se. Manao ny zokolala. Manao ny mamitiana. Efa renao ve ilay vaovao Vaovao inona izany? Vaovao antsika ao amin'ny sampany ao am-piangonana io. Ay, ilay hoe fifidianana ny filohan'ny antoko-by ireny. Indrindrako. Efa hariko indray raha iny ka. Ie, dia ahoana ny hevitrao mamitiana? Manina ianao raha mirotsaka ho vidiana Mety aminao tsara io.
dinio ihany fa sao dia izay ny antsony tompo. Za nefa tsy dia nieritreritra loatra hoe hanao filohan'ny atoko-pihira fa hoe mpikambana tsotra ihany aloha. Aza manao an'izany ianao fa dinio ihany. Eny ary ao fa hodiniany izay zokolala. Eto am-bavaka dia dinio tsara eo anatrehan'ny tompo e. Eny re zokolala. Aleo fa apetraka amin'ny tompo fa rehefa sitrapony ve moa tsy ho tanteraka eo ihany. Ahoana ty fifidianana filohan'ny atoko-piritiry Avantsoa? Io izy ioko apetraka amin'ny tompo. Za mieritreritra hoe ianao mihitsy izao no tokony ho lany amin'io a. Marina aloha izay tena zay ry fiaino a. Za aloha hirotsaka e. Ataovy e, ataovy fa ianao mihitsy ny tena mety amin'ny toerana io. Za maka anao e, sady manohana anao koa. Dia hoana raha misy mamin'ny olona hirotsaka eo koa? Tsisy mahatsaka anao zany e. Ianao no mendrika ny toeran'io e. Sa matahotra ny tsy ho lany ianao? Tsy maintsy azoko io ry fiaino a. Hitanao tsara izany. Manana finoana e. Sady tokony ho resahana daholo izao ireny namana rehetrarehetra ireny mba hifidy anao. Président Avantsoa. Tsy andriko ery. Dia efa matoky anao amin'ny fanentana amin'ireo namantsika ireo? Aza manahy ianao fa ataontsika izay mety e. Zokolala, zokolala. Manahoana kely feno a? Manahoana? Salama tsara? Ie, noho ny fahasoavan'ny tompako dia salama tsara. Tena mahafinaritra re zany a. Fa zao e, fa maninona aho raha Avantsoa no lanitsika amin'ny fifidianana io e? Io aneky Andriamanitra no mifidy fa tsy olombelona e. Iny e, fa tsika nge no ampiasain'Andriamanitra hifidy e. Marina izany ekeko fa saingy io nefa antsony tompo io a. Zany efa zao efa manentana ny olona rehetra hoe Avantsoa no vidiana fa le mamitiana ohatran'ny olona tsy azo azoko mihitsy e. Apetrao amin'ny tompo ireny safidy ry feno a. Tsy mahazo manao alako bika tsy tiako tareny itsika e. Na koa izay tiana ny tompo tare. Asan'Andriamanitra io a. Mila mihaino ny feo an'ny tompontsika e. Ka Avantsoa ne mba manan-katao e. Manam-bola, manana ny maha-izy azy. Afaka mitarika tsara ny atoko-pihira aloha raha ny hevitro a. Fa le mamitiana. Ohatrany tsy resy lahatra amin'izy iny mihitsy a. Olona tsy manam-bola sady iny ve tsy tia vehivavy eo. Vavaka aloha atao e. Aleontsika no alim-bavaka mihitsy aloha ametrahantsika ny tompo an'io fifidianana io. Iny ary e, amboary ary ny programa fa izay eo foana. Eny rery feno a. Ao koa fenona amin'ny fanahy mandrakarivo tsika e. Tena nirotsaka koa ilay mamitiana iny. Toerana tokony efa mazava be hoe hoa mbola sosoan'ilay dala indray. Amin'izay ilay dala dia namaka ihany. Indray aloha tsy mandresy azy izany e. Tsy maintsy azoko toerana mahafilohana atoko-pihira io. Na ninona ilahy na ninona. Ary aleo aloha ifampiresaka amin'ny mamitiana. Io gozeny. Io fa tonga dia ao.
Coucou Mamtine. Ah, salut Nosimino. Bonjour. Inona ny vaovao? Vaovao ve? Ny fahasoavan'ny tompo akia. Dia manahoana ny asa ao? Ny asa aloha hatria toa milamina be. Isaorana ny tompo. Tsy mangingina? Mangina ve moa tsy angina fa miezaka e. Soko mo fa eo foana ny tompoko. Iza no mampiombona antsika e? Tena marina izany Nosimino a. Ary ny anao mandeha tsara ny asany? Mandeha tsara mihitsy, misaotra ny tompo. Sady efa falifaly angenana bavan'ny Mamtine aty e. Ay kosa, mahafinaritra be izany Nosimino a. Reniko tamin'ny ankizy hoe hanao fifidianana filohan'ny antokom-pihira hono ao am-piangonana. Izay mihitsy izao ny fandahara-potoananay. Dia ahoana? Iza no vidianao? Izaho sy avantsolo izao ny fantatra e. Ny fifidianana raha teo rapitso no atao. Ay, dia mandrotsaka any anadako azaniko. Sady hitako hoe tena antsony lahy io. Marina e. Apetraka amin'ny tompo rery bavy a. Rehefa izay hoe ny sitrapony tsy ho tanteraka eo ihany e. Izany mihitsy. Fandry izany anie ohatra nahazo azy any kely ery e. Izany e. Ieko, sady lasa fotsy be. Tsy nanositra crème. Ay, nahazo azy volontany a. Nahazo azy volontany koa aty ampitan-dranomasina. Misaotra ny tompony amin'izany e. Ataovy tsara ny asa dia mifafamandraka ariva e. Tena hoaina be kosa aloha raha tsy lany io a. Efa anompoko ty ny fifidianana. Ny ankizy ary moa efa nitambazana vola daholo mba handrotsaka. Tena miseho amin'ilay mihitsy ilay Mamtine iny nefa izaho ihany ny nanampy azy e. Izaho nikarakara ny taratasiny any am-baviny, nandehanany any ampitany. Izaho koa mbola napiditra ny asany liry. Inona ny fanohana anaty efa nataoko azy e. Nefa dia izy indray ty ny teo tady isongona ny diako. Tsy manaika ialako tsena raha Mamtine a. Tsy misy mampinamana sy mampiraitam-po amin'ny tompo eto. Tena tsy lany kosa ve avantsoro zokolala? Ka io aneny efa miteneniko andrio hoe izay sitrapon'ny tompo e. Tena tokony avantsoa mihitsy ny lany e. Tena tsy manaiky kosa izay amin'izany fa angamba ny tena misy alabato mihitsy tao a. Tsy misy alabato kosa aloha reny e. Ny fiangonana angeky efa miezaka manao ny mangarahary e. 20 mpifidy, 570 no fidy any Mamtine. Aiza rozy indriny ny alabato amin'izany? Tsy haiko e. Tsy haiko fa izay aloha malahelo fotsiny e. Tokony tsy alahelo samy mihitsy tsika. Tokony anaiky izay 20 mpifidianana eo. Rehefa io ny laniny maro a, dia efa io ny akentsika. Eny e, izay zaniko. Arabainareo fa nahazo président vaovao e. Président Mamtine e. Mamim-bahoaka. Andriamanitra, ianao nandray tanana izany. Dia arabainatra président voafidy a. Misaotra ry feno a. Dia mahavita be zany nareoko. Inona koa ny dikan'izany tianao izany e? Hitako marina zaniko. Mahavita be nareo e. Nareo ahoana moa fa tsika anie no miara-miombina ao anatin'ny antokom-pihira ry feno e. Ka izay ohatra ny tsy eo kely ato e. Fa hoaizy nareo ry feno? Misy zavatra manahirana kely anay dia izay e. Andray kosa e, mba halamino e. Eny e, aleo fa hita eo. Nareo moa izany n'olom-boafidy eo dia mahavita zaniko.
Fa le izy anery feno za fotsiny folo mitarika fa tsika rehetra mitambatra mihitsy no mahatoko-pihirana toko-pihira. Ekeko izany fa izay izany ataovy izay mety. Tady jiro feno ilay ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 12:25 manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy ahy moa ary mba haharetany vokatrareo iny a. Tiako semilay betsy. Tsy hahavitany vitany hava-tsoa akory. Sekoseko. Dia arabainy sery mamitiana tena faly mihitsy hoe siany lany. Mankasitraka indrindra ry sery Avantsoa. Dia mino aho fa eo foana si araka-ireny efa ny fifampitondrantsika hatramin'izay ireny e. Na dia hoe zaza ny lany dia mino aho hoe anohana trano si amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Jes, aza matahotra se, tsika tsy mifanary izany mihitsy. Se ane sady mamiko ny tiako e. Raha lahako se, na mampiraitam-po amiko e. Iray amin'ny tompontsika ka noho izany dia se toko za tokony se. Tena dia raina ny tompo ry se amin'izany fomba fisainany se izany a. Raha toy izany daholo mantsy ny fisainantsika dia mino aho hoe androso ty antoko-pihirantsika ty. Sady tady mandrakariva fa tsy mpifanina antsika se fa mpiara-miasa e. Izay indrindra za makany se, mahefabe ry se a. Mivavaka ho any se ry mamitiana. Misaotra ry se ry Avantsoa. Aleo anokana fitaom-pidirana lehibe mihitsy tsika hidirana ny tompo no fahalan'iny se président e. Hevitra mety kokoa izay ry se a. Tsy maninona fa aleo atao any an-tranonay mihitsy io fotoana io. Ay, rehefa vonony se ny andray azy tsy maninona e. Afaka resahantsika ny ankizy dia tanterahana any izany. Asiantsika fiaraha-mitsakitsaky io e. Za miantoka azy. Dia efa misaotra betsaka ry se amin'izany fahafoizana izany a. Mifality n'izao aloha fa ho avy ny androm-pahoriana. Sera mamitiana e. Ary aleo resaka kely amin'ny mamitiana. Io koseny. Allo mamitiana. Nosy mino. Salama tsara? Salama be mihitsy. Ary aiza nareo izany? Manao fety aty amin'ny Avantsoa aty izay ry nosy mino a. Eny tokoa. Efa hitako tao amin'ny discussion antsika tao. Isaorana ny tompo fa manao fety kely noho ny hoe fahalaniana mahafoloa e. Ndia mbola mamerina ny arahaba ho anao ry ary anadako a. Misaotra indrindra kibavy a. Mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Eny e, dia mino koa fandria no anafoana. Tena manohana mihitsy moko fa laza vaovao kely a. Vaovao? Vaovao ina ry bavy? Tohatra malika be tampoka mantsy ny endrika ao izaniko. Zao farana ny asako taty. Farana ahoana? Tena marina tsy tokony hoe mbola hifarana akory fa tsy azoko nazay n'ilay mpampiasa nody fotsiny aho. Fa inona ny antony bavy? Tsy fantatro raha ny tokony ho izy tokony misy évaluation ataony aloha raha ohatra hoe tsy nahafa-po azy ny asa nataoko taty kanefa raha nisy teo amin'ireo volana teo aloha
Tena nahafapo mandrakariva ny asa nataoko taty, mizotra tsara. Ato anatin'ny 2 volana hono aho tsy maintsy mandeha mody. Indray ry bavy. Dia ohatran'ny malahelo kely hoe efa manomboka tamana nefa ohatran'ny lasa tampoka. Atao ahoana ry bavy mety efa izay indray angamba fandaran'Andriamanitra any amin'ny fiainantsika. Aza malahelo amin'izany fa mino aho hoe misy lalana vaovao sokafan'Andriamanitra ho anao indray angamba. Eny ary izay aloha fa sao dia manembana ny fetinareo ao ty vaovaoko ty efa saika tsy ho teneniko mihitsy aloha saingy navesatra loatra Tsy manary ry bavy Izay zany fa bonne continuation nareo ao. Mankasitraka ky bavy Ary tena matsiro be ny sakafo Manasy avira andray anjara. Mazotoa Misaotra betsaka ary. Efa voaroka tany ivelany tany le nosomenana bavy mamy tiana. Tsy ho ela dia iveriny eto tandrazana Sy amin'ilay loatra ny anadahanao ry nosomena. Noho izany indrindra dia miala tsiny aminao fa tsy maintsy namorona dosie ratsy ianao. Mbola ho avokoa ny anjara lary mamy tiana. Tena faly mihitsy izay ry mamy tiana amin'ny mahafilohanay ianao eto amin'ny atoko-pihira. Aleo aloha raisina mihitsy ny tananao. Misaotra rery zokolala. Tadidio anefa tsy toeram-boninahitra amin'ny mahafilohanay atoko-pihira fa toeram-pampony. Izay toetsaina izay mihitsy ny tena nifidianan'Andriamanitra anao Tena mety aminao io toerana io. Tendrerin'Andriamanitra rery zokolala ny ankinana tanterahana io asana io Izay mihitsy izay tokoa ny raharitsikako. Jere raha lery mandokandoka azy daholo ny mpikambana rehetra hatramin'ny zokolala. Jere toerana tokony ho amin'ny mihitsy lasana io ary aleo mody anatiny eny fa tsy. Tena mbola mamerina ny arahaba amin'izay ry mamy tiana. Marina dia voky arahaba mihitsy kosa fa aok'izay ireo olona. Dia mahefa be ianao ry mamy tiana. Tsy mora io asa io Eny fa manantena ny fiarahantsika rehetra miombona kosa nefa mahazava loatra fa eto foana izay manampy an'se ary tiako mihitsy ny fanetretena an'se ty Eno ary avantsoa manana fanetretena miavaka tokoa aloha izy. Tena mety ny ataonao ry mamy tiana. Maleova malasana dia mahefa be manjakariva amin'ny asan'ny tompo Eny re. Ary aok'izay aloha fa sao dia hivadika ho doky izy ity ka ahasolafaka ny diako eto ny tsara ny tsy maintsy tokafany Ary tena miombona tanteraka amiko mihitsy ilay hava-tsoa ity Zaho zao nieritreritra hoe alahelo izy tamin'ilay tsy lany teo. Izy tena manana fo volamena. Misaotra anao ary tompo Nampiantso ahony ianao Andriamatoa Tale. Nampiantso anao tokoa ary mamy tiana. Fa misy inona Andriamatoa Tale raha tsy mahadiso? Ny tena marina dia tsy afaka nitazona anao intsony ny toeram-piasany.
Fa misy inona tompoko? Misy fahadisoana nataoko ve sa inona ny antony azafady? Matoa misy ny fanajanonana dia misy fahadisoana tao. Afaka mba fanitariko ve ilay fahadisoana raha tsy mahadiso tompoko? Tsy zava-dehibe loatra angamba ny hamantarana an'izany sy ny tantarana ny Antsipriana izany. Fa zoako kosa angamba ny hafantatra tompoko. Tsy ilay nampahafantarana anao izany ry Mamitiana. Aloha ny amin'ny karamanao dia omena sertifika de travail ianao dia afaka mandeha ianao aoriana amin'izay. Andray kosa andre matotale. Fa dia inona loatra ny fahadisoako e? Ary tsy mba azo ovaina ve izany fanapahan-kevitra ao izany? Fanampin'izay etona dia mifona sy maneho fialan-tsiny tompoko raha nisy ny tsy mety nataoko e. Vonina ny ova fa aza diroahana. Efa tara loatra ny amin'izany sia. Efa fanapahan-kevitra tsy azo iverenana intsony izany. Andre matotale fa ahoana e? Izay fotsiny e. Misaotra ny sia tamin'ireo zavatra vitany sehatra amin'izay ka dia tengo farany angamba dia hoe tapitra. Andriamanitra, fa inona indray ary ty e? Voaroaka amin'ny antony tsy fantatro akory. Ianao mahafantatra Jesosy. Ianao mahita ny antony izao. Fa manaiky raha izay ny sitraponao e. Fa tena ahoana loatra re e? Voaraoko raha lery. Mbola ho aiza ny aza lary Mamitiana? Voaraoko ela, voaraoko akoho ny anabavy-lahy. Ataova amin'izay maha-président lary. Mampaheran'ny serisery Mamitiana. Dia mankasitraka sery ao an-tsoa amin'ny fampaherezana. Tena manandraraha lahy tokoa manana se. Izany hoy izy manao se taratasy maromaro dia karakaraintsika atao izay hatafidirana se hiasa tsy ho ela. Dia efa misaotra sahady kory amin'ny fiheverana an'izany a. Tena manampy be afoany se. Andriamanitra ny hamaly soa sy hamaly fitiany seny amin'ny zavatra rehetra ataony sy amin'ny amianada. Tsika izao ane natao hifanohany aza misalasala mihitsy. Taratasany lery aleo ireo dorana fa mandrevirivo-saina zay ao ny trano lalesy raha Mamitiana. Tsisy hitady asa ho alina zany eto. Ataovy eo ny lahy. Seo milay nefa tsy milay. Miomana miveliko bay. Mino fa rehefa voavelo tsara ny loha lahy dia mody tsara ny saina lahy. Veliko bay ilay tia ny fiainana. Ary lasa mivitsy eny mpikamba nato izany e. Fa ahoana ary? Tsy azoko mihitsy. Mamitiana, soa ianao fahitako eto. Ahoana izay zokolala? Misy an'ity sarinao ity miparitaka. Sariko? Sarina izany? Ty jereo. Hoay! Fa sary ahoana io?
Iza namoaka an'io zokolala? Sarinao hoe ko tsy ho fantatrao e. Ay ve ianao tia ka mpidoroka zava-mahadomelina ohatr'izao e? Tsy napoziko. Andriamanitra, tsy marina io zokolala? Io izy io hita miariary io. Sarinao tany amin'ny bara, misotro toaka, mirevy miaraka ny namany. Akosa tsy marina io. Io ny nakivy ankizy. Azagaga ianao raha be dia be ny ankizy ny lasa ny emotra dia miala hoe zao ve mba filohanay. Fa inona indray koa ary ty e? Fa iza no nanaparitaka an'ity sary ity nefa e? Tsy haiko fa dia io izy hitako io dia nampisehoko anao hoe fa ahoana ity. Ny ankizy izay mahita dia efa miala, tsy te hahita anao intsony. Andriamanitra, fa inona loatra re ity zavatra mitranga ity e? Iza no dia mahavita manao an'izao zavatra izao e? Dia inona koa ny tanjony? Dia nampiantso moa ny mpitandrinako, ary araka ny tapaka tamin'ny fivoriana dia najanona tsy ho filohan'ny antoko-pihira intsony aho. Andriamanitra, misaotra anao aho amin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa tsy takatry ny saiko loatra ny fitondranao. Tsisy roa volana akory dia nahato tsy ho filohan'ny antoko-pihira intsony aho. Allô, Mamitiny? Allô? Ahoana no sy mino a? Manahoana ianao ao? Inona ny vaovao maresaka? Salama tsara aloha ato e. Vaovao sy maresaka indray reny fa raha malala reny. Dia aza tao mankarary fo e. Zavatra rehetra ihany koa miara-miasa soan'izay tian'Andriamanitra. Tena marina k'izany nosy a. Ka rehefa tsy nanao ilay filohan'ny antoko-pihira ihany se maninona raha mahakaty e? Fangamo ndritsy hoe efa hodindray ka? Eny e, ilay toeram-piasana taty aloha nampijanonay e. Saingy tsy nianona fotsiny tamin'iny aho fa nanatra dosie tany amina orinasa hafa. Ay, dia ahoana? Dia voaray tsy hodindray. Wow! Tsara be kosa k'izany a. Ary ny tena vaovao mahafaly dia izao. Hoe ahoana ary nosy? Misy posta ho an'ny lahady. Zany? Ie. Misaotra Andriamanitra. Tena izay mihitsy indray izany ny lalana ny sokafan'i Jesosy ako. Dia hitany Mamitiny? Eny akia. Rehefa nataoko ny fanadihadiana, tsy iza tsy akory fa Iavantsoa no ambadiky ny fanesoranay e. Mino ihany koa fa izy koa ny tao ambadiky ny fandroananao tany am-piasana, satria raha tsy diso hoe iza nampihitranao. Sao dia diso kosa izany eritreritry izany no sy mino a. Tsy diso hoe manana pirofo ary rehefa nanadiady an'ilay namako ireny izy koa no nanaparitaka an'ilay hoe sarin'ny seteny amin'ny bara. Kanefa nie dia Iavantsoa mihitsy ry nosy mino nanampy antsika tamin'ny zavatra rehetrarehetra e. Tsy fantatrao re ny tena ao anatin'ny olona mitsikitsiky aminao anio mety ho nomaizina indrindra nefa no any am-pony. Tao misalasala ihany ary nosy mino amin'izany ka. Eritrereto miandalanao ny tompony anazava ny sainao ry Mamitiny fa karakarao ny taratasy aditsika miresaka. Eny ary aleo fa nomana ny taratasy ilaina rehetra ary Ndry andeho any ampito Mamitiny, tsy
teny tamin'izy izy, za ihany no nizarany an'izany. Misaotra ny tompo fa afaka miombona tsara izy menatany. Tafiditra ny asany koa izany mamitiana, fa dia mampalahelo ny toe-tsainy havany tsoa, dia navitan'izany ratsy rehetra izany. Simba tanteraka ny fiainan'ny atoko-pihira. Loso ty fialonany ity. Tsy aiza marina ny fahavalonao fa le tena miseho namanao sera fialonany. Roviana vao mba ho afaka amin'ny olombelona ny fialonany. Roviana. Andriamanitro, jereo ny fiangonanao fa tafiditra ty anatin'ny fiangonana ny fialonana, nefa tsy akasitrahanao indrindra. Sa zao tokoa izany le hoe kobay akelika, nefa hiavany tsony ny seho namany ery. Izay tokoa ngamba le hoe tsy miady fa ny kobay akelika ihany. Velo kobay. Velo kobay